Teti-bolany CU araiky amin'ny roapolo sy roa arivo nolanina tamin'ny fomba letrezana tsy nanara-dalàna. Kolisé anaty rovo mitohy ny fanoherana. HCDDED fanajana ny demokrasia sy ny tany-tan-dalàna mbola marefo ary mbola mila ezaka. Dia mbola ampitsikina indray tomboky lasy tomboky vavy no hitsidiako ny tokantranonao amin'izao aliny alakamisy fahavalo ny volana oktobra taona 2020 izao tonga soa ianao anatin'ny fotoana ny fampalalama Vaovao Mbs manasanao ampanajana ny anaraka izany hatramin'ny farany. Vaovao avy eny anivo ny komina Antananarivo renivohitra avy hatrany no anokafantsika ny vaovao ary amin'izao ora izao dia ny farana androany ny fivoriana ara-potoany mpanolotsain'ny tanàna nandalo teny ihany ny lalàna hifeny teti-bolany komina Antananarivo renivohitra ho an'ny taona 2020. Nisy ihany moa nafana dia nafana ny ady hevitra nandritra izany ary dia niakatra mihitsy aza ny feo toy izao indrindra ny tato-baovao entiny Asinandriamalala sy Mathieu Princy. Raha tokony tamin'ny folora maraina ny fotoana voatondro anomboan'ny fivoriana androany izay natrehan'ny mpanolotsaina ny tanàna dia tamin'ny 12 izany vao nanomboka. Niakatra ny feo tao anatin'ny efitra mpivoriana na dia nihidy tsy azo natrehan'ny mpanao gazety aza ny fivoriana dia eno hatraty ivelany ny feo. Vokany nivoaka ireo mpanolotsaina ny tanàna lany tamin'ny anarany antoko-tim sy ireo mpanolotsaina hafa. Matanjaka ireo mpanolotsaina ao anatin'ny fanoherana izany hoe ireo tsy manara-dreny rano amin'izay ataony ny ben'ny tanàna sy ny filohan'ny mpanolotsaina ny tanàna ka atahorana mafy. Ovain'ny mpitarika fivoriana araka izay itiavany azy mantsy ny fitondrana ny fivoriana. Hitanareo amin'izao ny zava-misy fa zao le tena hoe amboleta sy andretezana fotsiny satria dia zao izahay tompoko 7 5 ny tim dia miaraka amin'ny komba anankiroa ary miaraka amin'ny Clémence anankiray IRK ao anatin'ny délibération zay zao ny hatramin'izay dia zay ny ainanay tato amin'ny lettre de procuration dia zay antony ao na antony arakasa na antony iny dia nekena zao misy anankefatra indray zany hoe tsy valable io antony hoe arakasa ny mahampitrandra olo reo zany hoe tatiavina foana zany ny resaka hoe tena tsy anarana lay resaka lalàna zany hoe manao zay tiana atao ary averiko ihany fa izany no atao hoe dictature tena dictateur be mialatsiny mamerina an'izany amboleta be fotsiny ny anaovana an'io délibération io. Ny tena zava-misy mantsy dia ny hoe rehefa tsy ho afaka ianao no ny antony samy hafa dia manao lettre de procuration ianao ary zany foana ny ainana tato ny dikan'izany zany zay raha délibéré rehetrarehetra tao anatin'izay 9 mois zay dia tsy ara-dalàna satria zany ny procuration anay tao hoe rehefa tsy afaka izay dia lazaina hoe antony arakasa na zay antony samy hafa ary nekena foana zay hatramin'izay nekena foana zay hatramin'izay zay tompoko ny zava-misy amin'izao. Mbola voatana ao anatin'ny teti-bola taona 2020 kosa ireo onitra sy etra be meopapana takiny ny commune hoe redevable zay amin'ity vahoaka na Antananarivo ity ananatroso zahay noho izany zatra tena manakaiky vahoaka ao ka mahamay maharary ohatra resaka CMS zany dia misy zatra tsara dariny tsy ny CMS no olanao anay fa lay mesure d'accompagnement zay everinay fa tsy mety mihitsy ny zatra tiana atao ohatra raisiko aminareo zao ohatra hoe eto amin'ity tanàna Antananarivo ity zay avy eny Ambohimanarina mpiompy gana 100 nefa zany tsy azo atao tsony eto amin'ity tanàna zavatra ohatran'izany zany no toerinay zany hoe resaka fourrière zany 10 millions de francs zany marary amin'ny vahoaka zany hoe droit petite réparation manao an'ity dia
filmetre carré de lasa ianao andeha angataka lalana anao zany de resabola zany no tianay toerinao azay koa nangataka hoe mba alefasa hoe parcelle zany izy hoe mba alefasa tsirairay ty am'izay verinay fa tena manakaiky ny vahoaka fa nyresaka hoe budget ny fonctionnement sy ny budget ny ataontsika hoe administration sy ny développement tsy misy olana zany tompoko fa le marary amin'ny vahoaka mihitsy nozy izay hoe tena tsy azonay kena ny fanaovana ambiletra fa eo amin'izay lafim-bavao izay an-trano dia na denisy aza ny fifampiainona dia tsy nahafa-po ny teo anivo ny mpanolotsain'ny tanàna avy amin'ny comba ihany koa ny fanapahan-kevitra sy ny fanitsina ny resaka hetra takiny avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra na ny oniavy ny makasika izay indrindra izy ireo androany teny amin'ny lapan'ny tanàna hatrany mialy irary nombana sy Mateo Prince kosa no mitondra amintsika ny andindinin'izay ary na dia nasipantsina sy nofoanana aza ny vola aloha any amin'ny toeram-pitsaboana sy any amin'ireo CSB de Val tatan'ny commune momba ireo vehivavy hiteraka miaraka amin'ireo karazan-ketra izay takin'izy ireo vola mihoapapana dia tsy afa-po tamin'ny fanapahan-kevitra nivoaka ny teo anivo ny combat ho an'izy ireo dia ny fanafoanana ireo hevitra ireo ihany no lalatokana raha tena misy ny fitsinjovana ny vahoaka na Antananarivo no marian'ity vondrona ity ihany koa fa mampanany fomba fitantanany CEA vola fa ny tolo-kevitra moa zany izay narosinay ho any amin'ny komision'ny vola dia ny anafoanana an'io aloha ny antony dia tsotra fotsiny sarotra ny manara-maso ny fanatanterahana anazy sarotra ihany koa ny fomba ampiarana anazy ianao amin'izao fotoana izao ary atao hoe tsy mifanentana raha amin'izao fotoana ny krizy izao zany ianao ny amorona hetra vaovao atao hoe tsy dia mety loatra tsy tsara loatra zany ho an'ny tanàna fa ilay mitantana sy miandraikitra kokoa sy misahana n'le fahetra efa eo an-tanana ary iny dia miatrana efa anontaniana mihitsy hoe fomba ahoana no ahafahan'ny komina Antananarivo renivohitra mitaky an'ireo hetra izay soratana ao anatin'ireo ao anatin'io teti-bola satria maro ny karazan-ketra takin'ny komina tena maro ireo ary mampanahy anay ihany hoe tena miditra araka ny tokony ho izy ve ny hetra aty amin'ny komina manaza hoe misy tsy tafiditra aty amin'ny komina araka ny tokony izy satria misy fomba fiasa mazava tokony apetraka ny komina amin'ny fomba fanangonana an'ireo hetra ireo zany hoe tianatena zany dia mbola olona manolotra vola sy olona mandray vola zany tena betsaka eto Antananarivo ka manaza iny amin'ny tsy fahatombanana araka ny tokony izy ny fitakinany hetra eto Antananarivo dia ametrahana fanontaniana hoe ato moa zao anatin'ny teti-bola dia misy fampitovana goavana izay kendren'ny komina ho atao mitetina hatrany amin'ny 500 tapitrisa ariary ihany zao resaka informatisation fotsiny ho an'ny komina zava-dehibe zany fa izay le anontanianay hoe mandeha tsara ve izay zavatra satria mila vola ny tanàna raha tiana iodina fa tsy afaka hoe fampijerijery fotsiny na fampiteniteneny fotsiny tsy miova amin'ny foto-kevitra ijoroany mikasika ny code municipal d'hygiène na ny CMH ihany koa izy ireo araka ny fanazavana hatrany ny mahakasika ny CMH indray moa zany dia efa faneo-kevitra tsy miova iny mila dinihana averina dinihana eto amin'ny filan-kevitra satria ady akapitaka ihany ny fomba nandaninana azy teto dia mila dinihana zany mila averina zany satria tsy tsara ho an'ny tanàna hoe ny konokonoan'ny mpanatanteraka tany fotsiny dia ny mpanolotsaina zany napetraka fotsiny natao nakasisiny teria tsy dia tsara loatra zany izay ho anay fa tokony dinihana ohatrany fomba fiasa fanapahan-kevitra eto amin'ny tanàna dia dinihana eo filan-kevitra izay zany no hevitray ato amin'ny combat ho ajantsika hatreo ny vaovao avy eo anivo ny komina Antananarivo renivohitra fa lafim-baovao afaka kosa indray iny hoentiko aminao amin'ity manaraka ity dia ho fampanajana ny tany tandalana sy ny demokrasia eto Madagasikara dia nisy androany ny hetsika no tanterainy avy eo anivo ny RCDDED teny Antsaha-vola teny Njavandre Mahefa sy Andry Rakotomalala antony iray mahatonga ny savorivory politika hatramin'izay teto amin'ny firenena ny tsy fanajana ny tany tandalana sy ny demokrasia hatramin'izao anefa tomiroso makany amin'ny raha matahora sy ny fandikan-dalana ihany ny fitondrana raha tsy ilaza fotsiny ny fifidianana aloha olona izay ataon'ny fanjakana letrezana ankehitriny ho an'ny Haut Conseil pour la défense de la démocratie et de l'état de droit na ny HCDDED dia mitonitolona ho fampanajana hatrany ny tany tandalana sy ny demokrasia eto Madagasikara ny état de droit matomy tonga eto zay dia hanampy ny tsy fian'le izy raha fa misy état de droit ny misy zany démocratie zany inona la CDDED izy zany balizy mampatsiahy fa misy an'izany eto amintsika satria ny olona zany rehefa tonga amin'ny fitondrana indraindray adininy ny tenin'ny fanomezany taloha tany ampanjaka ny démocratie
ny fanjakana tan-dalàna dia adino le izy mampatsiahy ny ACDD de misy an'izao ny le izy tokony averina zay zavatra zay marefo ny démocratie satria naninona misy ty le arovavana ampiasaintsika tamin'izay de misy manararoatra hoe tsy mahazo miteny tsy zay le izy mahazo miteny fa ampanarana ny rafitra démocratique aritra efatra herinandro moa ity hetsika ity ka tsy hitsahatra izany raha tsy ny 4 novambra ho avy izao fa sesilany koa amin'izao ny fanehoan-kevitry ireo mpanao politika manoloana ny antsojay sy ny fanararota-pahefana atao amin'ny vondry ny orinasa Satiko ankehitriny. Androany ary dia mpanao politika iray indray no naneho ny fomba fijeriny mahakasika izay Nzavandre Mahefa sy Andry Rakoto Malalatrany. Tsy takona fenina intsony ny fanararota-pahefana sy ny antsojay ataon'ny fitondrana amin'ny orinasa malagasy ankehitriny. Maro ihany izay efa nitondra kiana sy tsikera izay saingy tao manao be marenina trany ny mpitondra. Ny firenena nefa ity milatsaka lalina ihany. Ny fitondrana ity tovarina manao valifaty politika izay iveriny angamba fa hitondra soa ny firenena. Ny mampalahelo ny orinasa izay maro no vomafy tamin'ireny olana ara-politika tamin'ny taona 2024 reny dia ankehitriny mbola misy ny takaitra apetraka izany zavatra izany ka tsy mbola tafavoaka tsara ao anatin'izany krizy politika izantsika ka ny roso amin'ny demokrasia sosialy dia malahelo ary manameloka tanteraka ny fandravahana ny fananana ny orinasa malagasy na havaiza izy na havaiza. Iza tokoa ary no mizaka ny vokatra izao fandravana sy fanapotehana ny orinasa malagasy izao. Mbola tafiditra ao anatin'ilay antsoina hoe tondrozotra nge ireny nataontsika hoe dédommagement na le hoe onitra zay tokony natao tsy nisy zany fifampidinina sy fampiresahana zany dia manjary tonga dia tonga amin'izao mampalahelo zany ary iza no vomafy ny vahoaka malagasy no mampalahelo. Vaovao mahakasika ny fanorenana ny Colisée ao anaty faritry ny Rovakosa indray dia mitohy hatrany ny fanoherana ataon'ny Pila Ravinahitra any Frantsany io fanoherana ny Colisée anaty faritry ny Rovio isindray araka izany ny hetsika ho ataon'izy ireo ny sabotsy fa 10 ny volana Oktobra ho avy izao fa nadiadina eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Ny vakoka dia toy ny sekoly lehibe iampitahan'ny fahalalahana ny afatry ny olobe ny fahendrena ny soatoavina ary ny fanabeazana ny mahaolona. Koa ny fanombana vakoka toy izao dia toy ny fanampitehana ilay sekoly ary fanampenana ny masoandro ny mpianatra. Ny fanitsakitsahana azy ihany koa dia famitahana ny mpiarabelona sy ny taranaka amin'ny fandimby rehetra. Ny 20 jona lasa teo no niforona tao Paris ny fikambanana Vaovao io Colisée io sy ny fikambanana arovako ny vakoka malagasy. Anohitra ny fanorenana ny Colisée ataon'ny fanjakana ao anaty faritry ny Rova. Efa maro ny dingana nataon'ny fikambanana hatramin'izay. Voalohany niaona tamin'ny tare général UNESCO international France Paris izay miadidy ny fiarovana ny vakoka ny kolotsaina pirenena eran-tany. Faharoa niaona tamin'ny taliha ministère culturel frantsay eto Paris. Fahatelo fifampiresahana tarby sy fanakalozana mail tamin'ny société civile ICOMOS izay misahana koa ny fiarovana sy ny kolokoloana vakom-pirenena rehetra eran-tany. Faefatra fampifantarana tamin'ny mail sy fanakalozana an-tarby tamin'ny ambasady ny Angleterre sy ny ambasady ny Maroc izay makasitraka izao hetsika nataona izao. Miantso ny malagasy monina ny Frantsa indray araka izany izy ireo ny sabotsy 10 Oktobra izao amin'ny 4 ora tolakandro ifampitaona eo anoloan'ny masovon'i Madagasikara ao Paris. Isy ny fizarana are-pahalalana momba ny vakoka anaty rova mandritra io fotoana io. Manangy atsika malagasy eran-tany amin'ny sabotsy 10 volana Oktobra io amin'ny 4 ora arivo iaraka aneo mifandavatsika io zava-maloto Colisée io. Veleso ny lapoaly, kapohy ny vilany, tsofo ny sifle, dia miaraka amin'ny vazony hoe raha vao ny Colisée, raha vao i Colisée, raha vao ny Colisée. Efa nahazo ny alalana avy amin'ny prefektura ny hetsika ka mahazo mamory olona hatramin'ny arivo. Lafomba ny fanabeazana kosa indray dia nankalazaina androany ny andro maneran-tany ho an'ny mpanabe raha ho an'ny androany manokana dia tetsy amin'ny hôtel lehibe iray tetsy Anosy no nanatanterahina izany niaraka tamin'ny avy eo anivo ny CONAMEPT sy ireo mpitarika sendika ao anatin'ny tontolo ny fanabeazana. Asn'Andriamalala sy Mathieu Prince. Sy atrasiray tsy mety ahitamba olana hatramin'izao ny olany tontolo ny fanabeazana eto Madagasikara.
sy atrasany isan'ny kely karama indrindra ihany koa kanefa manana anjara ndraikitra lehibe amin'ny hoavin'ny firenena iray manontolo mihitsy. Maro ny olana mianjady amin'ny mpanabe ka noraiketina anaty boky izany. Ohatra fotsiny zany zao hoe ny fitakiana ny grille indiciaire unique ho an'ny fonctionnaire dia zany zao anisan'ny fitakiana izay efa hoe mahavaivay an'taon'ny mpampianatra. Dia voarafitra atao anatin'ity zany ireo endrim-pitakiana entina anatsarana ny farim-piaina ny mpampianatra, ny fomba hoentin'ny mpampianatra miasa sy ny kalitao ny fanabeazana omeny mpampianatra. Mangataka izy zareo mba hoelana amin'izay ilay fanaovana hoe tontolo politika ny seha-panabeazana ao anatin'ity zany zay. Tsy ny kona mepitakory no mitenen'izay fa ireo mpampianatra mivondrona ao anatin'ny syndicat sy ny association. Ny anaparitahana ny teo aloha ihany ny anaparitahana amin'ity zany hoe tompona andraikitra voalohany amin'ny fitantanana ny tany sy ny fanjakana ny any anivon'ny présidence, ny any primature, ny any ireo ministère isan-tokony satria tsy tokony adinitsika nefa transversale ny éducation e voakasika daholo. Dia ireo ihany koa ireo mpamatsy vola hoe misy zavatra asony sareo tsy jerena ato raha ohatra iresaka ny fotodrafitrasa zao. Raha miazakazaka izy any amin'ny fotodrafitrasan'ny sekoly ambaratonga fototra no atsarainy nefa any amin'ny collège na any amin'ny lycée tsy misy mihitsy zany reo ataontsika hoe laboratoire nefa ny ankizy manao physique chimie anisan'ny fangatahana ato zany. Dia mba manaitra ny sain'ny mpamatsy vola ihany koa hoe mba tokony ho jerena zany le izy hoe paritaka. Dia eo ihany koa moa ireo mpiara-miombonantoka ny ivelany sy ny mpamatsy vola ho an'ny fanabeazana toy ny hoe partenariat mondial na ny GPU zany andefasana an'ilay izy koa. Anoizantsika ny vaovao amin'izao ora izao dia ny vaovaon'ny tranga amin'ny mpiara-monina dia hita ny marina mikasika ilay alatra moto niaro von'olona mahatsiravina tamin'ny alin'ny zoma lasa teo. Nitondra fanazavana mikasika izay indrindra androany ny komisera taleparitry ny filaminam-bahoaka teny Ambohida teny mialy rarinombana sy Mathieu Prince. Omaly no nentina teo anatria amin'ny fampanoavana ilay raharaha alatra moto niaro von'olona mahatsiravina teny Ambobary Alasora tamin'ny aliny zoma 2 Oktobra lasa teo. Nahiditra ponjavonjy maikeny tsy hafa avokoa ireo telo latomponantoka tamin'izany. Araka ny nambaran'ny polisy nandrehan-tany Itsiraraha ity dia avy an'ilay tovolahy 20 taona maty novonoina ihany ny iray tamin'ireo nahavahan-doza ireo. Nisy olona no nitarika moto zay tratran'ny patrouille ny polisy azy amin'ny poste de police Paibato. Rehefa nisavaina le olona zany dia nahitana fa nisondra ilay moto ary noentina teny anivo ny commissariat ny Alasora. Rehefa natao nefa ny fanadihadiana dia fantatra fa nisy acte zay nataon'ireo olona ireo zany tamin'io tompon'ilay moto. Rehefa nandeha tao ny fanadihadiana dia nanaovana ratissage zany teny amin'ilay toerana zay teny Ambobary nahitana n'ilay razana zay nisy tsindronantsy sy ratra samy hafa zany izay nataon'ilay olona zay le olon-dratsy zany tamin'ny fotoana eo. Izany hoe ny rehefa natao le teny fanadihadiana teny nahitana an'ilay izy dia nampanatsoina ny président Fokotany sy ny médecin chef zany satria fa maty le olona dia fantatra fa olona mipetraka eny Paibato eny ihany le zalahy le maty io zany. Rehefa natao nefa ny fanadihadiana dia fantatra fa nisy olona anankiroa miaraka taminy zay tratra ny asabotsy ny anankiray dia tratra ny alahady ny anankiray zay telo mirahalahy zany zay tena nanao azy izay ny anankiray moa zany nanindrona antsy ny anankiroa no mikapoka tamin'ny hazo zany tamin'ny fotoana io. Nandritra ny fanadihadiana lalina nataon'ireo mpitandro filaminana ihany koa no nafantarana fa tafiditra ao anaty natambanjotra ny jiolahy efa ikwizana izy telo lahy ireo. Nitono izany ny fikarohana ka lehilahy iray pretendro amin'ny reto farany no voapaingitry ny polisy ihany koa ary nalefa vonjy maikeny tsy hafa taoriany nanolorana azy teo anatria amin'ny fampanaovana io omaly io ihany. Rehefa nitoy nefa ny fanadihadiana nataony teo anivon'ny commissariat ny Alasora dia nahitana satria tambanjotrana jiolahy zay mpanao attaque merme sy mpanao vondeha atao hoe vola merme zany izy telo lahy reo zay nitratra ny alatsiny eny. Rehefa natao zany ny fanadihadiana satria nisy velapandrika hafa ihany koa zany
no samborana zay namany moa zany fa indrisy fa tsy tratra fa mbola eo anatiny fikarohana le namany zany tsika zao. Mirongatra ny tsy fandriam-pahalemana tato ato na teto Antananarivo izany na tamin'ireo faritra manodidina. Manoloana izany dia nanao fanentanana teo anivon'ny polisy pirenena ny amin'ny tokony hitandremana tsirairay avy. Eo amin'izay lafim-baovao izay hatrany dia nitrangana fanafisiana amin'ny tampisiadiana tao amin'ny fokotany iray tao Ambatondrazaka omaly lasa nijiola tamin'izany moa ny vola mitentana 420 tapitrisa ariary ny rendriana arivony MBS Ambatondrazaka. Pandrara iray amin'ny sehitry ny paty jaune no nitoafian'ny hijiola amin'ny rongo fiadina ny aliny alarby teo tokony tamin'ny 20 lasa nireo jiola tamin'izany ny vola mitetina 420 tapitrisa ariary miampy ny firavaka volamena sy ny kojakoja ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny. Mitantara ny zavatra nanjo azy ilay Pandrara. Io vavahadinay io misy ny karazana kibota io teo izy niditra dia misy varavarana anankiray migala koa ao dia vakiny iny teo ny popony dia ny manodidina anay rehetrarehetra nisy olona daholo ny varavarana nampiasan-jareo daholo zareo araka fitantaran'le olona nahita zany fa tamin'ny maraina teo any amin'ny 20 mahery satria izay eto misy trano firy fa vao ambona daholo ny varavarana rehetrarehetra dia raha fa tafakatra tao ambony izy dia nakesehany izay dia nampibirtany ny ramoseko dia lakilakony dia za koa lakony dia nalainy ny vola dia ny zanako sy le mpanampy koa nambanany basy dia voatery tsy maintsy namoaka an'le vola 420 tapitrisa ariary dia volamena eo amin'ny 15 gramma satria mbola misy potipotika dia ny potipotika zany eo amin'ny 15 gramma eo fa le mivaingana zany misy kavina dia peratra chevalier ny be dia be zany dia volamena dia écran plat ray dia téléphone anankiroa dia lecteur ray izay ihany nalaina ankoatra ny entana ao an-trano. Mba manentana zany raha azo atao manentana reo mpitondra fanjakana mba hijery an'ilay faritra loatra mangora ny surtout eto Ambatondrazaka fa tamin'ny sabotsy eny efa fa nisy mpiara-varotra tao aminay tao amin'ny Hilton amin'ny épicerie tao tamin'ny sabotsy dia zao ndray izay ary ny fanafina teto aminay tena natsiravina fa zay mpanao gazety tonga teo na manam-pahefana tonga teo tena mbola hoe tsara nahita zavatra ohatran'iny fa sorana an'Andriamanitra zany izay mba tsisy ny vonono zany fa tonga dia navoaka le vola ka mba manentana zany zay mba hijery akaiky an'ilay fandriampahalemana eto amintsika eto Ambatondrazaka fa tena tsy milamina tsika tena faritra mena zany tsika eto Ambatondrazaka amin'izao fotoana zao. Eo amin'ny vaovao maresaka iraisam-pirenena dia matsy vola ireo trabona ao amin'ny Alpes Maritimes ny filoham-pirenena Frantsay Emmanuel Macron raha ny nambarany fa nadiadina makasika izay entiny nambinitsy velositraka sy manora ndray malala. Hanome fanampiana miompampana ireo mponina niarambona any amin'iny Alpes Maritimes ny filoha Frantsay Emmanuel Macron raha ny nambarany omaly. Ny andro ratsy tany an-toerana nantsoina hoe tempête Alex no niteraka ny fahavoazana tany raha ny fanazavany teo anivon'ny sampana mpamonjy voina. Mbola ho sarotra ny fanarenana araka izao hita amin'ny sary izao ka matapitrisa maro no teti-bola tsy maintsy atokan'ny fanjakana Frantsay amin'izany nanamafy ny filoha. Tsy tokony anana ihay ireo mahalpin izany hoe ireo mponina any amin'ny faritrino izy. Samy nankasitraka ny fihetsika sy ny teny nataon'ity filoha ity moa ny Frantsay mitsinjo ny vahoaka ary tsy manavaka ny filoha Emmanuel Macron ho ny hevitry izy ireo. Eo amin'izay lafim-baovao avy any ivelan'izay hatrany fa vaovao hafakely kosa indray any Australiana no miseho ity vaovao hafakely ity dia vorona antsoina hoe pio australienne no mamono sy manenjika izay olona mandehandeha manodidina ny tranony toy izao indrindra ny mahakasika izay. Pio australienne no anaran'ireto vorona ireto na antsoina ihany koa hoe swoopy boys. Masika be mihitsy izy ireto indrindra rehefa amin'ny fotoana anatodizany manodidina ny volana septambra sy oktobra toy izao. Tena sarotiny be mantsy izy ireo amin'ny zanany. Raha vao misy manatokantana ny trano fonenany na eny amin'ny arabe toy izao aza dia enjeny sy rangotiny mihitsy. Voatery manao kasika araka izany ireo mpandehandeha ho fiarovan-tena. Feno sarin'ireto vorona ireto mihitsy mitambazotra tserasera. Toy izany izao sarin'izy mianaka mandeha bisikilety ireto. Wayne Sherwood sy Max Zanalla. Enjeny ilay vorona ary tsy amelany mihitsy izy mianaka. Sasany amin'ireo olona mandehandeha ireo aza ny maratra mihitsy tratran'ireo vorona ireo. Mampitaraina mpona manodidina mihitsy ary lazain'izy ireo fa nofo ratsy ho azy ireo mihitsy ny fisian'ireo vorona ireo.
fa ampatsaheviko kely ianao ety ampamarana izao vaovao izao fa isy ny fandaharana ahoana marina orian'izao vaovao izao iarahanao amin'ny mpanao gazety Germano Menjanahary hitondrany hatrany raharaha-pirenena tahaka ny mahazatra efa fanaraka ao anatin'ny fandaharana ahoana marina. Dia izay ihany koa ny mamarana tanteraka ny fotoana ny vaovao tamin'izao alina izao. Mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafary ho amin'ny manaraka indray tompoko.